Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray nitondra fanazavana mikasika indrindra ilay fahadisoana teo amin'ny tsenam-barim-panjakana ny minisitra misahana tetobola vontsalama Andriambololona tamin'ity androany ity. Tsy fahadisoana arakasana faute professionnelle ireny hoy ny minisitra ka tsy tokony isazy izany hoy ny minisitra manazava. Marché public iny aloha zany tsara kely ampatsahivina moa zany hoe ahoana ny fandehan'izy iny. Ny ministère rehetrarehetra rehefa manao marché public zay le hoe PRNP manao an'le marché public dia manao saisie an'le marché vitan'iny mandeha makany amin'ny ARMP. Dia ny ARMP zany ohatrany hoe manangona an'izy rehetrarehetra, manangona le resaka marché zany resaka antotana hoe isa io zany io amin'le marché dia avy eo iny zany publiena ao anatin'ny site. Manina moa publiena ao anatin'ny site satria misy an'le resaka hoe mangarahara ny fitantarana ny volam-panjakana, dia misy le resaka hoe tsara fantatry ny vahoaka zay le redevabilité hoe natao inona aby le volam-panjakana, dia zay mahatonga an'le izy hoe avoaka amin'ny site zany. Dia raha mikasika an'ireo le marché tamin'ny taona 2012 zany dia navoaka tamin'ny site tamin'ny herintaona. Dia tamin'ity zany rehefa nisy nijery an'le izy teo dia nahatsikaritra hoe fa ahoana raha mifandehan'izany fa ohatrany tena misy taremarika anao papana be zany le izy zay mety le misavovoro amin'izao fotoana izao. Ka mahagaga le misy resaka hoe misy olona sazina fa angamba zato zany faute professionnelle atao hoe eo amin'le nanaovana an'le saisie ngambany mety hoe tsy voatandrina tsara ny nanaovana an'le izy na le fikirakirana le fanaovana an'le saisie mihitsy ny tsy voafehy dia lasa hoe taremarika hafa no lasa tany. Tsy faute professionnelle zany fa sazina amin'inona moa.